tonga nefa ny Covid dia niova tampoka ny toetran'ny mamany. 5 taona ilay tovolahy kely tamin'izany. Lasa olon-kafa tanteraka ilay mamany. Lasa tezi-davy izy. Ny teny mamy taloha azon'ilay tovolahy kely lasa teny marary. Vao mahita an'ilay tovolahy kely ilay mamany dia feno fahatezerana sy fankahalana tsotra izao. Nandeha teny ny fotoana rehefa nisy ny zavatra tafahoatra dia nanapa-kevitra ny anatina mpitsabo na ry ny psikology ireny mihitsy moa ny mamany. Rehefa natao ny fanadihadiana sy ny fitiliana isan-karazany dia nahazo fanafody fanaraka tamin'ny aretin'ilay mamany. Fanafody somary lafolafo fa ninoana fa hahatsara ny mamany ka nividiana. Nanomboka ninana an'ilay fanafody ny maman'ilay tovolahy kely ary tena nihatsara tokoa. Nihatsara ny fifandraisan'izy mianaka. Mbola niezaka namangy isaky ny farany herinandro ihany ilay tovolahy kely, na dia tany amin'ny bebeany aza ny nahatamana azy kokoa. Dia niezaka niasa toy ny fanaony ilay mamany, fa hita ihany hoe nisy fiantraikany taminy ilay fanafody sy ilay aretina. Tsy nahavita niasa toy ny fanaony taloha intsony izy. Dia nanomboka tonga tsikelikely ny fahasahiranana. Fanafody tsy maintsy hohanina, ny hofa-trano tsy maintsy aloha, ny sakafo etsy an-daniny. Ilay dadan'ilay zazalahy kely nefa sisa niasa tao an-trano.